Izantokoa no fandrin'ny Jesosy tompo nianjakany fitiavanao anatin'ny fonay, nianjakany fitiavanao anatin'ny tokantrano isanay, nianjakany fitiavanao eo ny fiangonana isanay. Tsy hainay zany kanefa raha toa ka eo ianao manavao sy mampahiranay dia ho hainay zany. Koa dia aoka mifanena masina hiasa mahery mandrakariva aminay ahafany mitiany hafa satria menao fitiavana izay mba izarana izany amin'ny manodidina anay. Dia manantena izay fa mbola mamangy anay ianao ny maraina aty teny aminay araka ny fombanao. Amin'ny anara-masina sy mampony sy mambatana izany Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra riavana tratrizao alahady 20 manaraka ny Trinité izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity marina ity dia hitantsika ao amin'ny Mateo toko faha-5 manomboka eo amin'ny 9:7 ary mitsahatra eo amin'ny 9:7. Mateo toko faha-5 9:7 ka hatramin'ny 9:7. Toy izao ny vakasana amiran'i Jesosy. Efa renareo fa volaza hoe tiavana manao ary mankalany fahavalonao, fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavana fahavalonareo ary mivavahana izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay nandanitra ianareo. Fa izy mampiposaka masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranomorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany tianareo, inona ny valim-piazonareo? Moana dia mpamory hevitra aza tsy manao izany koa va? Ary raha ny rahalainareo ihany no maharabainareo, inona tanareo mihoatra ny sasany? Moana dia ny jentilisy saza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay nandanitra. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra ao hitsangana, sikolelady aloha, mangataka ny sikolelady rehetra hitsangana. Confirmation ray koa, confirmanda rehetra. Eny ary amin'ity marina ity rakizy Jesosy dia mampianatra antsika dia fa alohan'ny irsonany amin'ny ampitananareo miakatra dia tiametraka fantaninanareo rehefa mivavaka ianareo inona no angatanareo n'Andriamanitra navy ohatra tenena mafy fa heliko avy ety inavy ny angatantsika amin'Andriamanitra tsy adiditra ozy namantsika ato ina ihany koa famelan-keliko ina ihany koa mangataka amin'ny ko mianina sarazy mangataka fahendreny fa misy anankiray izay zay Jesosy angatantsika ihany koa amin'ny anio ity dia nivavaka ho an'izay manisy ratsy atsika. Atsangany koe tanany izay efa nasiana ankizy ratsy ny apitahoan'ny ankizy na kapohany eny am-pianarana, atsangany koe tanany abdiolera atsangany koe izay manisy ratsy ankizy sisy mety misy eo ho azy izay manisy ratsy ankizy mampijaly ankizy ny am-pianarana tena tsy araka sitrapon'Andriamanitra zany. Fa ho atsika kosa izay misy ankizy hafa mampijaly atsika any am-pianarana akoatrany filazana azy any am-pampianatra mba hatonga am-pampianatra hanitsy azy dia ilaina ny mivavaka ho azy mba hiova izy ary mba handray ihany koa an'i Jesosy. Ny zanak'Israely fa iny nisy fotoana zareo babo, dia rehefa babo zareo dia hoe Andriamanitra hoe mivavaha ho an'ny Babilonianina ozy. Dia rehefa mivavaka ho an'ny Babilonianina zanak'Israely tsy nampijaly any zareo ny Babilonianina fa namela azy mipetraka ny adana tany an-tampababony. Izany dia mila mivavaka isika, mivavaka ho an'izay manisy ratsy atsika, tsy hoe mba hatonga azy tsy hanisy ratsy atsika intsony fa mba hatonga azy ihany koa handray an'i Jesosy. Dia angatahako ary ianareo hameriny ny tenin'i Jesosy manao hoe
tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Verina kely eo zay, tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay vavao an'izay manenjika anareo. Sady tsy ampanangatananareo izy nefa nivavaka ao an'izay manenjika azy. Fa raha toka mbola tsy nanao an'izay nareo dia atao zany manoko zao. Zany hoe raha misy tsy tianareo dia mivavao an'Andriamanitra ko azy hoe Jesosy io mamelany hely ary mangataka aminao aho isory amin'izany toetrany zany izy. Fa dia hiadana isika raha toka mangataka ho an'ny manodidina antsika, ho an'ny namantsika, ho an'ireo izay manisy ratsantsika ihany koa. Afaka mipetraka aminareo. Amin'ity marina ty ry havana, Jesosy dia mampahatsiaro ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Mampahatsiaro ny mahazanak'Andriamanitra atsika Jesosy tompo. Ary zany dia anteriny eto satria indroa izy mamerina ao amin'ny andininy vitsivitsy hoe rainareo. Tsy miteny izy hoe Andriamanitra reo fa mamerina Jesosy hoe ny rainareo zay ny an-danitra, mba hahafantarantsika sy atsarovatsika fa isika neka zanak'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra dia tiany hiaina tahaka azy. Izany hoe tiany hiaina amin'ny fitiavana satria ny Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra fitiavana. Tsy atao hoe Andriamanitra manana fitiavana fotsiny izy, fa izy mihitsy no fitiavana. Ary nasehony zany tamin'ny asany rehetra fa ny famoronana izao tontolo izao dia maneho ny fitiavana. Ny famonjenantsika dia maneho ny fitiavana. Ny fikarakarana isan'andro son'andro maneho ny fitiavana. Ary manodidy izay nomena zanak'Israely ary dia fitiavana zany no fehny zany didy zany satria hatramin'ny didy voalohany hatramin'ny didy fahafolo samy manambara fitiavana avokoa. Manambara ny fitiavan'Andriamanitra ary manambara ihany koa ny fitiavan'ny namana. Saingy noho ny fahotan'ny olona dia ovany zany didy zany. Jesosy dia manaiky tokoa fa Andriamanitra dia nameny didy hoe fitiavany namanao. Tsika zany eo amin'ny Levitikos 7:20 saingy ny mpanoratra dalàna dia nanampy izany ka ampiny hoe ary makalany fahavalonao. Fa Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha dia tsy niteny tamin'ny zanak'Israely hoe makalany fahavalonao, fa ny mpanoratra dalàna dia nanampy izany dia makala ny fahavalonao. Manao amin'izany dia manitsy ireo mihaino azy Jesosy ary manitsy atsika ihany koa izy, ka dia manambara izy eto hoe efa renareo fa voalazako hoe tiavany namanao ary makalany fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manitsika anareo. Tiavany fahavalonao ary mivavah ho an'izay manenjika anao. Ny fahavalo moa dia ireo olona izay mety mankahala ny teny, ireo olona izay manisy ratsy ihany koa vokatr'izany fankalana zany, zany ny fahavalo. Amin'ilay soratra masina isika indrindra fa ny testamenta vaovao ny atao hoe fahavalo ary ny fahavalontsika voalohany dia ny devoly. Zany nambaran'ny Petera ao amin'ny episitely izay soratany hoe fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona-merina tamin'izay rapany. Devoly ny tena fahavalontsika. Saingy no fahotantsika ihany koa no fahotan'ny olona dia mitsangana fahavalo sany olombelona. Eto Jesosy dia mitaona antsika hivavaka ho an'ny fahavalo. Raha ny tena marina zany tsy manana olombelona fahavalo saingy misy ireo olona izay mety mijoro ho fahavalo mihafa, tongatonga ho azy zany mety tsisy antony akory, mety vokatry ny fialonana na vokatry ny fahasamihafa-kevitra sy ny maro hafa ihany koa. Ary mazana ny olona mijoro fahavalo tsy olona lavitra, fa ny olona izay faneraseransika amin'ny fiainantsika andavanandro ihany no endo mijoro fahavalo. Misy any am-toeram-piasana any dia misy manontany tena hoe nahoana ranona tsy dia nefa izy tsy maneho fankalana azy akory, tsy nisy zavatra izay nety napaka hely ny hafa-kory natao. Mety ao anivon'ny fianakaviana, mety ao anivon'ny angonina ihany koa azy. Fa olona ny alavitra any tsy afaka hijoro fahavalontsika. Any Komoro any tsy malalanao tsy afaka hijoro fahavalonao izy satria tsy malalanao izy, fa ny olona izay faneraseransika mazana no hijoro fahavalo. Kanefa eto Jesosy dia mamedidy fitiavana ho antsika tsiraray avy dia ny hoe tiavany fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo. Sarotra zany ho isika, sarotra tokoa zany raha toka ny herin'ny tenantsika no entsika manefy zany.
Tiasika dia natova ota Paul apôstôly dia manambara hoe sady hala isika ny fankahala saingy mora kosa zany rehefa miaina ny soratra masina isika rehefa miaina ny finoana Jesosy isika izy manambara ny filazantsara ao fa ny zavatra rehetra dia hainy mino ny zavatra rehetra dia hainy mino zany hoe hainy izay nandray ny famonjen'Andriamanitra hainy izay nandray ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay tsy afaka mitia isika raha toka tsy nandray ny fanafan'Andriamanitra fataon'ny olona mbola vo izay voageja ny fankalana hoana moa mitia ny hafana tsy afaka mizara fitiavana isika raha tsy nandray fitiavana fataon'izay tsy nandray ahoana moa no fizara tsy afaka mitia ny hafa isika raha tsy mandray ny fanafan'Andriamanitra atsika ary tsy afaka mizara fitiavana ihany koa raha tsy efa nandray zany fitiavana zany tsy misy fotoana misy fotoana izay nampianarako ny marimarika ratsina marimarika dia misy namana anankiray nanontany aho hoe ahoana pastor ozy no tokony atao fa misy olona ozy mifanenamiko za miezaka ihany le fitiavana aminy miaraba amiko kanefa izy ozy lanjalanja loha rehefa mio anamiko hoe amantsy azy matoa izy manao izany satria tsy manam-pitiavana izy fa anjaranao izay manam-pitiavana no zaraminy tsika mantsy mazana dia miandro hoe iza nitsika amiko dia tsikiny iza miaraba dia arabaiko iza manao fitiavana amiko dia arabaiko na anaoviko fitiavana dia hoy Jesosy hoe tsy misy mahasamihafa antsika amin'ny jentilisa raha toka izany tsy misy mahasamihafa antsika amin'ny koa hampamoretra fa mampiavaka antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia isika maneho fitiavana amin'ny hafa ary ianao toko afaka mizara fitiavana amin'ny hafa ianao satria efa nomen'Andriamanitra anao zany fitiavana izany efa nomeny anao ny fanahy zay atao hoe fanahy fitiavana teo amin'ny batisa Petera dia manambara ao amin'ny Asina Apôstôly toko faharoa andehany fahavalany telopolo hoe aoko atao batisa nareo ary ianareo andray ny fanomezana dia fanahy masina ny fanahy dia manetsika fitiavana satria fanahy fitiavana zany ary afaka mitia isika sy maneho fitiavana raha teo satria zanak'Andriamanitra Andriamanitra zay fitiavana manisy soa ho an'izay mitsangana ho fahavalona manisy soa ho an'izay olona izay manohitra azy ary zany ambarany Jesosy eto fa Andriamanitra ozy dia mamposaka masoandro amin'ny ratsy fanahy sy amin'ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy amin'ny tsy marina ihany koa atika tsara fa anivon'ny fiarahamonina misy tsara fanahy ao ary misy ratsy fanahy ao anivon'ny fiarahamonina misy marina misy tsy marina ihany koa saingy Andriamanitra tsy manavaka hoe iza no marina mba anehoako ny masoandro iza ny tsy marina mba andasako ny ranon'orana fa mamposaka masoandro amin'ny marina sy amin'ny tsy marina Andriamanitra maneho ny fitiavana zany maneho ny famindrampony ihany koa zany tsika tsara fa rehefa tonga ny faravolana ka tsy maro vola tsika eny amin'ny jirama sy ela vao tapaka somatsara ny jiro manana trosa zanak'olombelona n'Andriamanitra dia tsy na fanifahokana kanefa tsy mitaky zany Andriamanitra fa izy nandoa azy tamin'ny fanomeziny an' Jesosy nisoliloko antsika teo amin'ny hazo fijaliana Andriamanitra mamposaka masoandrony amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy ary mandatsaka ihany koa ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina azo raisy miara-bateny zany kanefa misy heviny ara-panahy ihany koa zany fa fantatsika tsara fa tao anaty aiziny izao tontolo izao kanefa no fitiavan'Andriamanitra dia namposany teto ny fahazavana tiza fa Jesosy zany izy dia fahazavana izao tontolo izao zay manafaka ny olona ao anatin'ny aiziny satria izay tany olona fiadanana zany toetra ao anatin'ny aiziny zany ary tsy mamihazo kenina ihany koa fitoerany ao amin'ny aiziny ka tena niraka ny Jesosy Andriamanitra le fahazavana izao tontolo izao ary mamihatsika ihany koa ny teniny izay fa neny ny tombotsika sy fanazavana ny lalantsika fa ny olona izay tsy manana ten'Andriamanitra dia miraparapa ao anatin'ny aizina izy ary mety hiteraka fahafatesana ko azy zany mamehany koa ny teniny izy izay azo atao hoe raha andro izay tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha tsy mahalonana ny fondona ny fontsika toy ny tany karakaina nefa dia leman'Andriamanitra amin'ny teniny mba ho tonga fonofo fo mandray ten'Andriamanitra fo mandray ny fahasoavany ihany koa isika olombelona mazava no miavonava amin'ny olona izay tsy tiatsika isika mazana no tsy mety miresaka amin'ny olona izay tsy tiatsika ihany koa
Fandriamanitra manatona antsika mandrakariva ary misisika miresaka amintsika, ary izy misisika miresaka amintsika dia miresaka amintsika ny fitiavana. Satria rehefa Andriamanitra miresaka amintsika tena fitiavana no hambarana amin'izany. Manambara amintsika ny alehibe ny famindrampony izy, manambara amintsika ny famonjely izy, ary manambara amintsika ihany koa izy ny famelan-keloka izay atolony antsika, ary zany no rentsika zay nambara ny pastora teo, ary mbola horentsika ihany koa rehefa mametatana amintsika mpiandry hoe anaka voavelona eo Andriamanitra mizara fitiavana amintsika mandrakariva, ary amin'ity maraina ity izy dia mitaona antsika mba hiaina tahaka azy, satria isika tsy raha ray avy dia zanak'Andriamanitra. Nanomboka teo batisa isika dia zanak'Andriamanitra. Izany dia tian'Andriamanitra hiaina amin'izany mahazanak'Andriamanitra atsika izany. Hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra isika araka ny tenin'i Jesosy hoe ho ao ianareo tanteraka tahaka ny renareo izay any an-danitra hoy Jesosy. Afaka miaina amin'ny fitiavana isika ary afaka maneho izany amin'ny manodidina antsika raha toa isika ka mandray tokoa an'i Jesosy ilay fitiavana, raha toa isika ka mifanerasera tokoa amin'Andriamanitra ilay fitiavana ary mamela azy hanjaka ao anatin'ny fontsika. Misy lehilahy anankiray eo amin'ny tantaloha izay haitsika tsara dia tsy zava Mosesy zany, fa haitsika tsara ny fipon'ny Mosesy, fa lehilahy mora sindotra izy. Ny filazan'ny psychologue azy moa dia hoe manana tempérament sanguin izy. Vokatr'izany misy hitiana anankiray, hitiana namono rahalahy, mikapoka ny rahalahy, novonoiny ary naleviny tao anaty fasika. Saingy rehefa niona tan'Andriamanitra izy dia iny fa niova, ary ny soratra masina dia maneho fa tsy nisy mpaminany tsara fanatahaka ny Mosesy. Ny antony dia satria nandray an'Andriamanitra fitiavana izy. Torak'izany koa Jaona apôstôly izay natao hoe Jaona sanabaratra. Iny natonga azy natao hoe Jaona sanabaratra. Isaka misy olona izay tsy mandray an'i Jesosy dia kendreny mandrakariva ny hatonga oloza amin'izany olona izany. Fa misy fotoana misy vohitra anankiray tao Samaria tsy nandray an'i Jesosy ny mpianana, dia hoy izy mantany Jesosy hoe fa mpianatro, mety ve ianao raha toa ka mangataka hafa avy an-danitra hilatsaka amin'ny vohitra io? Ne mety ve ianao raha andatsahana varatra io vohitra io? Kanefa rehefa fanerasera tamin'i Jesosy izy dia tonga apôstôly fitiavana, ary ambety ny risa mandrakariva rehefa manoratra ny epistily izy ny hoe fitiavana, satria nandray tokoa i Jesosy izy. Torak'izany koa ianao tokoa tian'i Jesosy hizara fitiavana ianao satria zanak'Andriamanitra, tia miaina fitiavana ianao satria zanak'Andriamanitra, fa ny anjaranao dia mandray an'i Jesosy ary mamela azy hanjaka tokoa ao anatin'ny fontsika. Nikendren'Andriamanitra ary nikendren'i Jesosy raha teo amin'ny fiainantsika amin'ny fitiavana, ka hitiavantsika ny fahavalo ary vavahantsika ihany koa izay manenjika antsika dia niany ao antsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ao ny nofintsika izay nitaona antsika hoe zao avy nataony taminao ary raha ohatra ka zao nataonao aminy. Andriamanitra kosa milaza aminao hoe ny maizy anao dia zanak'Andriamanitra ianao, izany tsy nataovanao ny amaly ratsy, ary nasoan'Andriamanitra izany tamin'ny nanyrany an'i Jesosy. Fa naneraka an'i Jesosy izy tsy amaly ratsy antsika no mifahotantsika, fa naneraka an'i Jesosy izy hamonjy antsika. Izany nataon'Andriamanitra, ary tsy hoe namonjy antsika ihany Jesosy fa mivavaka ihany koa izy ho an'izay mbola mantaha azy. Sehoana izany teo amin'ny azy fijaliana raha eo mamelany ny helony fa tsy fantany izay ataony. Izay mbola kelikely mijery ny film nasariny antsika izay maneho fijalian'i Jesosy dia hoe efa tsy rariny intsony nataon'ny reto olona reto, fa raha za Jesosy dia midina teo aho aloha. Fa tsy izany nataon'i Jesosy satria tsy tanteraka ny famonjeny raha tonga izany natao, fa izy raha io mamela ny heliny fa tsy fantany izay atao. Ary tsy izy ihany nateraka izany, fa ny olona rehetra izay nandray azy dia afaka nanao izany avokoa. Movejanona Siony Stefana fa ny manoloana an'ireo olona izay torabato azy toy izy hoe raha io Andriamanitra mamela ny heliny fa tsy fantany izay atao. Ary torak'izany koa tokony ataontsika. Sarotra ho antsika mivavaka ho an'ny hafa izay manisy ratsy antsika, kanefa izany no vitin'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra ianao izany dia tokony miaina amin'ny fitiavana. Ary mikendreny ihany koa tompo amin'ny fanehoana fitiavana ny hafa sy amin'ny fivavahana koa azy raha teo dia ny hamonjy ny hafa. Izany no kendren'Andriamanitra raha toy izy ka naneraka an'i Jesosy, ary raha tokoa Jesosy mivavaka ho an'ny olona mandrak'androany satria mikendry ny hamonjena azy izy. Maro no izay tonga eto
vokatsy ny faneom-pitiavana natao taminy sy ny vokatsy ny vavaka sy natao taminy ihany koa natonga azy nanatona Jesosy. Fa raha misy olona manisy ratatsika ka valitsika ratsy, tsy ho resy lahatra naoviana izy hoe zany no Andriamanitra fitiavana izay vavantsika. Fa raha teo kosika tsy mamaly ratsy azy dia ho tonga saina izy satria ny fitiavana manaraka fahotana, ny fitiavana manova olona tahaka ny Jesosy nahazo babo maro ny mpanota izay niveriny hoe tsy ova intsony, kanjo ny mpijangajanga ny mpamoretra mpanambaka olona reny nitra voalohany tamin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nahatsapa ny fitiavan'i Jesosy. Toroaka izany kotsika misy olona izay veritsika hoe tsy miendrika anehoana fitiavana intsony kanefa manao amin'izany dia hoy Andriamanitra, hoy Jesosy aminao ny marina ty hoe tiavana fahavalonao ary mivavao azy izay manenjika anao. Sarotra zany kanefa azontsika atao zany, ary Andriamanitra manome valisoa ho an'izay miaina tokoa izany fitiavana izany. Inona valisoa me? Manome fivaliana ho antsika izy. Jesosy dia manambara ao amin'ny teniny ao hoe ao filazantsara ao hoe fifaliana lehibe any an-danitra ho an'ny mpanota ray izay mibebaka, fa tsy ny an-danitra ihany ny faly. Fa ny asika izay mahataona ny olona anankiray mibebaka ihany koa dia manana ny fifaliana izay tsy hiambara tsika ao anatsika ao. Fa ankoatr'izany dia mampitombo ny firaisantsika amin'i Jesosy ilay izy, mampitombo ny firaisantsika amin'i Jesosy satria mamela ny fanahy fitiavana hanjaka ao anatin'ny fontsika isika. Noho izany dia mampitombo izany fifandraisantsika n'Andriamanitra, izany famelantsika fanahy masina hanjaka ao anatsika izany. Fa ny anankiray dia mamaly fitiatsika ihany koa Andriamanitra. Raha ny olona aza mamaly fitiatsika, raha ohatra ka misy olona anankiray na zavatra anankiray izay asaina atao ka tanteraka sy matsapa, misy zanakakarana izay mandeha mandrakariva amin'ny fahitalavitra hoe mena valisoa zao ariary ny olona izay manome vaovao na information ho an'izay mahita ny ty zaza ity. Indrindra f'Andriamanitra, ny olona izay ratsy aza mahay manome valisoa atsika raha toa ka hita ny malalana, indrindra f'Andriamanitra. Izany dia nitaona atsika ny ten'Andriamanitra anjarantsika n'ity marina ity mba hiaina ny fitiavana, hiaina ny fitiavana satria zanak'Andriamanitra ianao. Aza manaiky tarehan'ilay ratsy ianao, aoka ny ren'Andriamanitra no anjaka ao anaty fotonao. Hiaina ny fitiavana ihany koa isika satria izany fomba hitaoman'Andriamanitra ny hafa mba hibebaka amin'ny fahotany. Fa ny fitiavana io mandresy lahatra olona. Ho anao kosa izay ao anatin'ny tokantrano nivon'ny fiarahamonina, hitsanganao fahavalony hafa na manisy ratsy ny amponanao, hitaonanao Jesosy amin'ity marina ity mba hibebaka eny amin'izany fahotanao izany. Fa ny maha izy anao dia zanak'Andriamanitra ianao noho izany tsy tian'Andriamanitra ianao hiaina amin'izany, fa ny tiany hiainanao manomboka eto tianao hiaina amin'ny fitiavana, tsy ideolojia, tsy izany ny fitiavana ka zavatra takariny saina ihany, fa zavatra hiainana izany. Sika kristianina tambatafinake hiaina tokoa amin'ny fitiavana satria zanak'Andriamanitra isika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra sy nakafana ny masina sy aza tantarapitaka ho azy mandrakizay. Amen. Raisy fitahina ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana fanahy masina ho amin'ny ratsina hatramin'izao mandrakizay. Amen.